Atolotry ny infoculture mety ao anareo zao. Fanahy roa. Tantara nosoratan'ny Jean Fredy Herzo na niariko. Ireto avy ireo nanomiana ny tantara. Rantovola, Sendrasina, Ravakantsaniony. Niaraka tamin'ny Alex, David ary niariko. Tompony andraikitra sy mpanatotosa Alexa kely. Dada! Dada! Aty ambony ale roa! Aty ambony! Botry, fino ty mahazo lavy anam-pianarana any miazakazaka ohatran'io. Fa misy inona le tia? Tena loza ry dada. Ah? Fa loza hoana? Loza ho ah. Ohatra, teneno zay ty latenenina fa aza manao zay mampitaitaina eo ilahy. Mateneko lony. Ahoana hoe le tia? Maty maly alina. Aza misangy ratsy ohatran'io lesy. Zaho mivedy isangina ry dada. Tsy a? Mirana mihitsy ny teny azany. Izy matsy maka ny kolona foana rehefa mandeha mianatra dia zay no nalalany azany. Andriamanitra tena loza lesy zany. Ary zay zany nahatonga azy nanafatra omaly talohan'ny tsarahanay a. Ay, mbola ny eo nareo maly. Ie. Dia afatra hoana koa zany lazainy any dady zany. Tsy nazy tany am-pianaran'ny izany alezy maly a. Talohan'ny tsarahanay dia lasa tamiko izy hoe asa manadino sady lasa meo. Finona hono ny antony tenenany azany? Tsy haiko lesy a. Tsy haiko fa na za koa aza magaga nandefa mesazy ho azy alina nantany an'izay dikany fa tsy nahazo valiny. Moka zafa-doza noseo lesy a. Raha azoko tsara anie zany ry dada dia efa voahomany ny andro afatesany. Raha misy ifandraisany amin'izany resaka dady zany tokoa. Asa lesy a. Tena tsy haiko. Miomany dada dia ndao tsika hoanika. Aninona any? Amangy sy ampahery fianakaviana ka aninona indray. Sady olo tiany dada koa ne izy. Tsy tonga any alezy a. Tsy mahavita mijery faty zany tsony a. Indrindra olo tiana sy akaiko fo. Tamin'ireny lazy efa tena tsy zakako. Mariny raha nisy kely dia saika namofo nanaraka azy koa. Ory dada, finareo ve tsy lehilahy? Sady tsy mety zany ataony dady zany. Sady kolona azy efa nanafatra hoe aza manadinika nefa zao sady dada dia mitady anao izay anadinoana azy. Ka efa maty ane lesy izy. Ely zany fa miomany dada fa tsy maintsy makantsika. Tadio fa manana didy farany aminy dada. Aza asiana ka zany ry dada. Zay fa ny anaty fiara miandry anao e. Tena nampalahelo lesy ry Patrika any farany koloina ka. Dia tena vitany tokoa mantsy a. Atao ahoana e. Na za azaky mba gaga sady nalahelo a. Zay no hita fa mety. Iny tamin'ny manatona antsika iny tovy sy ny rainy. Mirana sy Patrika. Dia ahoana lesy ry tova? Manao na dada ny tova. Zao e. Zao hitanareo zao. Ay, tonga ty koa nareo. Tsy maintsy amin'ny mahampinamana sy raha tompoko vavy. Adidy tsy maintsy atao koa nge zao amin'ny maha malagasy e. Ny fahoriana ho mantsy natao raha mizaka ho ny mpandala amin'ny fehivana an'izay.
Marina tokoa ny zandraka izy. Tena zaza endry sady tsara taiza tokoa nareo. Hita mihitsy hoe olona nianatra. Tapahako kely aloha ny resakareo. Ohatray, fa misy inona lesy ritovo? Io indray dada le taitaitra. Tsisy nininona izany fa saika ny-tany amin'ny pasimirana fotsiny hoe efa niditra taonga zareo. Aka ao aorianan'le ao zay voatorinay. Nefa efa ento moa nareo mianaka dia maninona raha miaraka miditra ao tsika raha toa ka mety aminareo. Tena mety izany ka. Sady ray andro tory ve izay tsy ho amin'ny firy alina vao afaka eto. Tena mbola betsaka mantsy ireo mpamangy ireo. Normalina be le izany tritovo a. Olona mamiotra teo amin'ny fiarahamonina kosa angeko lony na dia maty sahady kanefa vao 420 taona monja. Ary ndao amin'izay reto hiditra efa reny voaka reny le teo alohantsika. Eny marina. Ndao dia dada no miteny. Saika ity zavatra mirana teo fa nitapahampa dia mody mofainy ny resaka sady nijery ny dada tsara izy. Izany hoe tsy miafina amin'ny zareo koa izany fa niaraka dada sy kolona. Dia mety ho inona nefa le saika niteneniny teo hoe. Olo tiry tovo a. Ahoana e? Fa maninona lesy elany tsy mba nanaraka ny tantara lanody a. Mila fampaherezana amin'ny lany ely ty izy amin'izao zava-misy izao e. Isy. Hita ho azy Patrika. Nampalahelo mihitsy no nijery azo ny gogogo ny tomany tsy laitra nampanginina teo iny. Mamenatra ary ny nataony teo reny. Mba lehilahy lehibe ihany fa bera amin'ny maso Tsy azoko. Efa mba niteny azy mihitsy ny tsy hanao zavatra fa hafa vao nanomboka ny ala tany an-trano nefa mbola reny ihany ny nataony. Olo tiry tovo a. Tsy inona e. Olo tiany kosa ny ely ty kolony e. Rariny izy raha nitomanina nala ny fony teo. Na zany azy. Tena ohatra n'ireny zazakely reny ry dada. Tsy hitanareo nga fa nareo fianakavian'ny kolona zagaga sy mifanondrom-bolotra daholo tamin'ny zava-nisy teo. Dada ny lafony iny tritovo a. Ninona nisy teo dia efa reny aloha vokatry ny fihetseham-pony. Tokony mampahery azy ny ataony lafa tsy avelan'ny lary roatra izao izy. Raha maninona any ampandehanana any iny dia lahy ihany ny aneniny eo. Ka izay mihitsy ngeo ahy e. Tsy tokony mbola navelany nitondra fiara rery izany aloha izy. Ka leo be an'izany resakareo izany koa. Tsy dia izany loatra koa ny namelako azy andeha rery fa za mihitsy mila miresaka aminareo. Tsy azoko. Fa resaka inona ritovo? Eno a. Fa resaka inona le ty e. Ny antony nafaty ankolona ihany ka. Inona ny antony? Mino mantsy fa mafantajavatra nareo ary saika ilazan'izany mirana fa nisakana ny lafotsiny ry Patrika. Ohatry. Fa mafantajavatra ahoana le ty a. Maty ohatry ny maty rehetra ihany izy fa tsy azo koa ela ty ka. Tapitra ny andro ny ainany dia izay. Maty izy. Raha tena namana nareo reto dia tena marina lazaina. Misy zavatra fa mihitsy mahatonareo hafahafa ohatr'izao. Aleo lazaina azy ny marina ry Patrika. Tokony ho fantany koa mantsy izany. Eny aroko. Enao ihany io. Ka zaho azy tovo a. Mihaino anao a. Nefa melohan'ny tantarako azy dia tadio fa rainao foana dadandry. Rainao nahitanao masoandro iny ka tandremo ange hampanaonao foana anao ny fahalalana ny masonao ambadiky ny fahafatesan'ny kolony e. Tsy azoko. Fa misy idiran'ny dada izany no nahafatesan'ny kolona raha izany. Izy mihitsy ary ny tena antony nahafaty azoko. Andriamanitra fa loziny ny ty lazainao ry mirana. Ka hainao tsara ary fa ho lazaiko aminao ny marina rehetra. Mandroso ny manaraka e. Dadandry.
raha matotsy vaniny ianao e mamanky amin'ny fahoriana aloha e mpamosavy matiko ianao androany a otry ary ataonao iny niantra iny ry dadandria naperako ny ainao ty e tandremo a fo miroso mihoatra n'io sirotra mainty io ianao dia anaraka andratompoko vaviko io tsy te alalan'izany ara matoty a haiko tsara neny fahatezeranao amiko e kanefa tandremo fa fantatrao tsara ny heriko ka aza mininana anao ratsy a fantatro fa tsy maintsy ho avy eto ianao androany ary efa nivonina ny amin'izany a tsy vaniny ianao e maninona nefa nipozina nomenao ankilona fa tsy zavatra nangatahako taminao e ay tsy nolazainanao eny e izy ko ve moa hiteny azany fa inona nefa tsy nolazainy tamiko e ny marina hitany ka nahatonga azy ny nanapa-kevitry ny namony teny e marina inona ry le mpamosavy tsy vaniny ty a inona ny marina hitany dia namony tena hoana koa tsy misy mampiavaka antsika senao tsony zao ry dadandrio zaza mba mpamosavy araky ny filazanao azy fa ianao mpamon'olona sy mpanimba amin'ny fiainan'ireo tovovavy ankehitriny inona tsara hoe rinendra zay zany e ary tena alala tsara ianao raha zany erikendrianao oatra zany a tandre moa mihoatra n'io faritra voasiritra io a matiko ianao e miteny aminao a zay nefa rehefa tianao moa no faty dia andramo tao tsy samy roso indray zato izy zao fotsiny nolazaiko anao ry dadandry a raha tsy tia hita loza ianao dia ndana mifonany amin'ny kolona dia mbola tsy voalevina izy mitala ho mafy aminy mba tsy hamangina anao isan'andro orinendra zay a inona vino ty lazainao fo maty fotsiny izy dia efa tsapako fa tezitra aminao fanany e fony mbola velona aza moa izy dia efa toy izany raha ny tena marina e tsy a tezitra amiko eny e fa naninona azy ahy e nampirafy azy ianao raha ngaty fa raha mody fanina na tsy aro ny jaly izy na mime fitiavany manontolo anao na dia zandrinao 20 taona mahery azy fantany tsara fa tsy noho izy mbola nianatra izany nanerenao azy nanala ny zanakareo tao akibony fa noho ianao manandraraka amin'ny vehivavy hafa koa niendra zay a ahoana fa ahoana nahafantarany an'izany ka dia zay zany nahatonga azy namony tena raha araka ny resaka ao zay dia zay indrindra raha ndria tsy toerino tsy a ary ho avy amin'ny malifaty anao izy raha araky ny fahalalako azy a tsy izy rery fa nalay tovavy nampirafesanao azy koa azy milanto zany mihitsy fa naninona koa izy dia ho sanatry ve e mahazo mandeha amin'izay ianao randria rehefa misy ilanao a dia eto ihany a e ampy mantsy izay ny resaka afaka lazaiko anao amin'ny androany okalory ny endra zay a mba ataovy re zay mety e miangavy ianao a ary dadandria naniratsira loatra ianao teo ka ndana mihitsy loha mody any amin'izay misy ianao any e aorin'ny 7 andro sy 7 alina indray sika vao afaka miona na zany aza dia reto misy tabakazo 400 dia atao fampiasa amin'ny rano androna mandritra n'izay fotoana izay e ay finona ny dikan'ireto dia maninona ny mila manao an'izany ka fa mila fanampiana ve ianao ty satria e mila ka ay karaha zany noho izy dia ndana amin'izay ary hiaro anao ny fanarahanao n'izay lazaiko sy ny fanatanterahana ny zavatra mpanaoviko eny fa na dia hoe tsy ahery noho izy roa azy ireo masika loatra mantsy ny fanahany ampy izay fa ndana amin'izay ho a eny ary afaka 7 andro aho zany niveriny eto fa aiza koa ary ty toviny mbola za ihany ny tonga alohany ato an-trano na dia hoe nandeha tongotra aza ve dia mbola tsy tonga ihany hatramin'izao za azy efa avy any amin'ny endra zay sady lanoraroa tany mihitsy sa ve mbola tezitra amiko ilay zanako na zany aza efa misivy mahery kely zao tokony mba mahalala mody na dia tezitra tahako ninona aza mandreraka le mitaiza tanora ka
nefa ny sipa miaraka amiko aza moa mitovy fotoana amin'ny ary daholo ihaniko se izay kosa angamba izy ka andraso vaiko mihitsy dia hialatsiny aminy ary aleo aloha ty sakosy nentiko avy any amin'ny endra izay ty ho aveniko tsara tambany fandrinako ato amin'izay mba tsy hitany zay ary mety mamo angamba lery izany mato mandondona tsy ak'izany ohatr'izany raha zany kosa aloha dia tsy hifanarahany andraso voaina mihitsy dia ho hita eo way milanto ahary toa taitra bela sady manina no mangovitra be ohatran'izao ka mangatsika angamba angamba ka mpandrosoe aza fa mangatsika koa tsy afaka mampandrosanao ka fa iza moa no nanoranao misy ary milanto dia inona koa no ataonao aty amin'izao alina be izao ary ahoana natafidiranao tato anatiny kanefa ny vavahady aza nydiko tsara teo tenitinao mihitsy matsy mivaravarana nefa tadidio fa vitako hatramin'ny tonga dia miditra ao an-tranonao mihitsy ny ray izany ny ilainy saingy tsy maniny aleo fa ovaliko ny fanontanianao ny saoty tamboha niditra tato ny fitiavana nanosika ao aty aminao amin'izao alimbe izao tsy ary koloina ny nanoro anymisy anao izay ka mazava koloina eny fa taiza koa nalalanao koloina nao anefa izany sady anga tsy fantatra fa ny mpamosavy mandeha ary aza misy mahita maika moa fa ny rahavavy tantanan'olo tiany eny an-dalana amin'ny atoandro maninona tsara ry milanto tsy azoko aza mody fany eo ny malala sa tianao atsoka eto mihitsy izy tsy nefa mbola tsy fotoanan'izany aloha izao izao mbola misy tovavinao mila mahafantatra akoa mantsy ny mialohan'izany izay avo miverina eto indray izay fa lasa way saika adiniko indray fa mbola misy inona koa ho avy eo koa koloina rehefa kelikely fa aza idina tsony ny varavarana eo tsy milanto milanto way fa lasa iza tampoka teo dia ho sanatry ka tena matoto tokoa tsy nivoaka teo ambavady akory matahotra mariny aleo dia dina tsara fotsiny varavarana dia mandro an'ilay tapakazo nomenynendra izay sao dia sao ihany izay vao matory tena lozy ty mariny tena mbola tsy mahita tory ihany aho marina kanefa efa miroa 25 izao mampiasa saina daholo na reny zavatra ny tenenynendra izay ireny nany amin'izao tovy tsy mahalala mody izao eny fa na le fahatongava milanto teo koa aza ohatray adiniko koa angamba nanidy any varavarakely io teo toa misokatra ny tsofiny rivotra mafy le izy ndraso idiko aloha fa lasa mangatsika be koa ato vao tafiditra le rivotra zay way ohatra misy manokatra koa ane za mivaravarambe any ambany an'izany sady amin'izay natosika manaina mihitsy raha ny fahenoko azy teo tena tapaka koa ny jiro marina misy olona miakatra ao atohatra ao izany dia misokatra koa izany varavarana miditra ato izany sady raha ny rivotra mifofofofo be
Zaho ty tsy tafetsika eto akaiky ny varavarakely akory sady tsy mahantso vonjy fa miraikitra ny lelako dia ho sanatria hoe ka mpamosavy sa matotono ny malalako amin'inona aloha mbola netiana ihany ny faravarany tsy nanafatra anazy kory milanty fa hoe ho avy fa izany e tsy mahita mihitsy aho fa maizina be ato dia adiny lasa ady ve nefa vao omaly nanafatra hoe aza manadiny za tsy miraharaha tsy efa manana andreny tovovavy pe tsara velatsy ireny kolona ve zany izy indrindry tiry malala fa inona ny ataonao aty efa maty ianao fa mandehana ka efa niteny anao any endran'izay taminao tanytanyteo fa ho avy amanko fanaraka zay rovavy fa amin'ny ora tsy mitovy ny fandehananay aty tsy izy tezitra aminao fotsiny fa za kosa za romotra tanteraka za nefa nanina ianao ty amony tena fa tsy hidirako zany ty amony tena eno tsy mbola fotoana ny fanasavantsika aloha zao aleo voasitrika tsara ny amisy azy ny vantako nanehoanao fiatsaram-belantsika tankeo dia tsirikolona lasa ianao mandeha any elelatikeny raha no hoe andeha aloha zao dia ekiko fa no hoe tsy anelingelina nofy any zany mbola veriko aminao ihany na zana milany sa mbola ho avy eto aminao eto isanandro zay fa lasa lasa izy marina nitsahatra koa le rivotra ny fofofo be dia nikatona mafina narak'izay koa ny varavarana eny koa hoe fa niverina jero tena losy ty fa tena matotoa ny kolona tokoa le teo tonga mangivanga isan'andro ny isy milanto dia inona reny ataoko Zay le dia finona koa ny atoko atao anaty tatatrato ay moa mamo amaly dia latsaka tato zany ary aleo aloha mivoaka tato dia mialety fa mamenatra koa le jerijereny olona ka sady jereo raha tsy makasary adaholony zareo za ty sady hotsaka ny rano maloto maimbo be nazarika riko amin'ny tenako tsy maintsy hoe andeha tongotra hatrany an-trano zany ny ataoko raha ny taksi na ny taksi be tsisy andray ahy amin'izao mihitsy mantsy ary aleo mandeha mafy fa mahamenatr'olona ka Patrika efa nanjano tovongay ala ie fa tsy nahazo an'le ry mihitsy ako fa maninona koa ary inona reny antony tsy nianarany androany inona moa fa tsy le toy an'le omaly any sady tsy problème atsika ki zany fa andry zareo any aleo any izy fa ny momba ny rahantsika zao mila diniana Patrika fa endry mirana vonina ny apakatra anao ravaka ny tokantrano koa raha sitraka ao fa ahoana montsy ho sitrako ry Patrika faly be dia ahoana nefa ny fianarantsika ka
raha mety dia mijanona indray rehefa vita ito am-pianarana ity. Amin'izay ny anaovana andrarantsika mantsy. Zara teo efa hivoaka amin'ny maha ingénieur d'informatique afaka andro vitsy ka hiasa amin'izay. Ka ahoana? Mety amindry? Mety ka. Efa ela ny andrasako an'izany resaka izany taminao nandritra an'izay efa taona ny rahantsika izay. Ho tanteraka ihany izy ity. Tena faly aso Patrika. Mamy. Faly koa rehefa faly ianao e. Fa ho vaky kely aloha ny resaka. Hoe ahoana lesy? Fa maninona ho ary mba any amiko indray matory an'io alina? Tena tsy mety lesy ny androany a. Vao tamin'ny herinandro kosa ve dia be dio amin'izany a. Nga moa lasa sasa endrindray ny malalako amin'izao ka. Fa za kosa ve dia maditra e. Fitiavako anao matoa makany aminao ohatry ireny fa ny androany lesy tena tsy mety mihitsy a. Tonga ty mantsy dada. Ay ve zany e. Dia miandry ny fialany aty indray zany vao afaka miara-matory tsikako. Sa erako any aminy ianao? Ishi, Patrika koa? Maninona? Aleo rehefa lasa mihitsy izy ka. Za zao ve tsy ho ela be indray? Ka izy nge tsy hijanona ela ty e. 3 na 4 andro fotsiny. Raha tsy hoe ararotsinao amin'ny fahatongavana aty izao angamba fisehoana dia mety ho avelany a. Tsy atao tandrametako ohatr'izany kosa aloha e. Aleo miandry ny fotoana mamamety azy. Sady efa tsy ho ela koa nie zany e. Dia any aminareo any Ambatondrazaka mihitsy amin'izay no mangataka indray. Tiako ngenao ty e. Zany ve. Mamy kely raha hoe. Aiza koa ary benina mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Sady amin'izay ve rangahy mamono finday mihitsy. Raha mba fantatrao mantsy ry Patrika ny antony tsy ahafahako manome fiarahana mamy aminao amin'izao ora izao a. Nefa atao ahoana e. Tsy nahavita nanohy ny fianarako teny akatsakory raha tsy nisy amin'ny beninako. Izay ilay fiainana. Mila miketrika mba tsy ho taraiko noho ny olon-drehetra. Fa ela loatra koloha iny ka. Efa misivy mahefy ve rangahy mbola tsy tonga ihany. Zay kosa angamba ka. Fa maninona koa ary lehilahy antitra iny manao fandondonana dala ohatr'izany. Ho avy e! Ho avy a! Hoji, fa atao tsisy olona akory ato. Dia iza zany ilay nandondona teo? Sa olona manana ihany fotsiny? Aleo zany idina tsara ty trano ity fa sao dia sanatrika olon-dratsy. Dia aleo matory amin'izay fa tsy ho avy tsongamby iny ka. Fa iza ihany ary izany manao sangy ratsy izany? Za aloha tsy hanokatra ny intsony e. Nefa nge tena mandondona tsy akijanona mihitsy izy izany e. Aleo anontaniana fotsiny ka. Fa izao? Iza ho azao? Toa tsy misy mamaly mihitsy nge izy izany e. Sady mbola mandondona ihany. Ataovy ao ihany fa entsoko polisy eo a. Zay kosa eny fa nijanona ka. Mba tena misy olona manao sangy ratsy koa ka. Mba aiza ary ny sécurité amin'izany. Oay, tapaka ny jiro marina. Dia iza indray sa mandondona tsy akijanonao am-baravarakely eo izany. Fa izy izao a. Iza ho a. Fa iza kosa ny vehivavy meo ivelana izany. Lasa mandefa zaza anaovana sangy ratsy ohatr'izao a. Efa miteny azay. Zay fa lasaka. Teny efa natahotra marina. Efa miverina koa ty njiro fa leo matory amin'izay.
mahita vehivavy ny lahantitsindra miantsoantsoa eo rapitso. Tovo mba voeletsy mila miresaka sika mianaka. Ary dada, tsy mbola manam-potoana iresahana aminao aho zao alina izao, ary ndana matoa fa efa mirombe folony izao e. Ka tsy milamina letsy saiko raha tsy miresaka sika mianaka. Zavatra tsisy dikany ohatr'ireny kosa ve dia anaova lahandray laotra izao, so mba tsy rariny kosa lesy. Efa hoe ndana matoro amin'ny manaraka amin'ny firesahana an'izany fa tsy zao alina izao. Eny ary, mino nefa fa tsy ho tezitra amiko intsony ilahy rapitso mbola hifonako amin'ny lahy mantsy ireny fihesiko maly ireny raha namenatra lahy. Izay fa tafandrimandry letsy. Tsy hitako izay atao any dada ka malahelo azy izy mitaraina amiko nefa tezitra amiko koa amin'ny zavatra nataony. Inona ireny ataoko e? Izay indray misy rivotra mifofofofo fambara fa ho aviko loana. Io ambaravarana io mihitsy izy. Sady manatona mandeha any ianao ry kolona. Tsy te hahitanao intsony aho Efa hoe tsy aly eto anilanao mandrakizay aho fa raha tsy mety aminao ne izany dia azoko atao tsara koa mankanao any amin'ny misy anay e. Tsy Azo maninona ry tony no mitsoky mialahy ianao tany ka aza kasikasika kory tananao mangatsika be iny. Mialahy efa roa andro kosa ne za zay tsy misafosafo an'lary malala mialahy ry kolona. sady milanto koa mety tsy eo e. Mbola namaky an'ilay havantsika reny ka tsy aleo koa rarotona fotoana. Fa avantsika izy. Tsy Dada fa misy inona ato e? Fa ary aleo aloha piany ty jiro ty. Lasaiza izy teo. Iza Lasaiza tsisy an'izanizy zany aho. Ary fa manino dada mikoko anjorindrindrina eo e? Ao mitsangana dia miakara eto ambony fandriana eto aloha. Tsy ny fanena lahy tao an-dala tsara tao ve izy teo ry tovo? Fa izy aho tsisy afa-tsy tsika sy dadany ato e. Misy olona tafiditra lesy ato an-trano ato ry tovo. Makaina mihitsy aloha nareo ka matory fa hiverifie mivaravarana rehetra ato raha misy an'izany tokoa. Ary tovo aza miala eo mihitsy elahy. Aza miala eo elahy fa matahotra. Izay indray nareo le ohatran'ny zazakely. Izay ihany nefa natezitra taminareo hatry ny maly. Tsy lesy avelako eo dada fahatory aka. Tovo raha mba ray lahy ihany ny fahatsapalahy dia aza mesika atao kaikiketso mihitsy aloha elahy mandramaraina. Eto matory fa malalaka tsara atonantsika mianaka eto. Fa inona ary ny mahazo any dada? Eto letsy mampalahelo andray ty izy miangavy aka. Aleo aloha arahana ihany izay teneniny ka. Eo moa letsy ry tovo na dia mieritreritra ohatry ny adala azy lahy dia tadidio fa ray lahy foana ary manam-pahalemena. Mangina ka matory amin'izay nareo fa hijanona eto aho zany. Misaotra le roa.
Ory dada, fa de nahoana loatra ianao no navita namono olona fa namono olona ahoana le tiry tova de mbola tsy laza marina amikely ve ianao hoe inona zaho ary manino ny kolona ny terenao anala zaza ohadray maty efa fantatry tovo ny marina mino afa kolona ny tatitra nyzany tany amin'ny mirana dia mirana aveo no tatitra tamin'ny tovo zay zany no nahatonga azy tsy nody tamin'iny fotoana iny fa tsy de le fihetsiko tamina manga iny dada ary toa tsy valianao ny fanontaniako e lozanao mandinika eo fotsiny namono olona ne ianao ry dady sady amin'izay olona roa be zao fa olona roa ahoana kolona sy ny zanakareo tena tsy namposiko hoe ianao raiko no navitan'izany menatra amin'ny nataonao ferahanareo sy kolona mba lefitro ihany na dia mbola zandriko azy izy fa tia ianao nanery azy nanala zaza mihitsy ny tena tsy mety amin'izayko ry dada tia tena loatra ianao e tovo atsaharo aloha ny ramasolay dia ianao ny fanazavako fa inona nefa mbola zavainao amin'izany ry dada ianao aloha e mpamono olona ianao fantatra tsy mahajandy eto aminao tsony ahy e ianao lalo vetivety izay lahy vao manapaka hevitra ohatr'izany izao ny tena marina letsy fa tsy izeno lahy tany amin'olona tany akory inona ikaiko hoe ny teny ankilona tokoa mba hanala le zanakay tsy izany nefa ny natao ny fanamono tena tsy mino an'izany ary dada ka zany no izy letsy kolona ve dia havita mono teny sa kosa tsy nanaiky mifanerenao azy hanala zaza izy dia nisarahanao izay ny antony letsy tsy nieritreritra hisaraka amin'izany izy raha teo nanaiky fa hanala le zaza fa ny antony namono tena dia izay aloha no mbola mampanontany tena koa hatramin'izao tsy nisy afa-tsy mirana sy vehivavy ray izay no nafantatra an'izany akoatra ny endra izay moa izany mirana inona ny idirany amin'izany ka dia iza kosa ny vehivavy ray izany fantatry fa mirana ny tantara landry izany zavatra izany tsy nitantarain'ny fiainao nefa fa apahany fotsiny ihany miomana no any amin'ny milanto mihitsy io mba ahafantarako ny tena marina fa mampijaly ny saiko koa ny zava-misy rehetra tena vo maika maizina amiko ry dada raha azoko tsara izany dia mety olona miaraka aminao koa izany milanto izany eny fa dia nahoana loatra ry dada inona ny tsy ampitany amin'ny kolona ka nahatonga anao ampirafy azy na fatanyrana na bika na fahendrena na fitiavana amin'ny fo madio zay tsy haiko tsony ananany daholy mino fa tsy noho ny arenanao koa ny arahany taminao mba manana ny maizy azy koa mantsy zareo reny letsy azafaly mametsiny eo tsony ho ahy lahy izay aloha ny zava-nisy fa aza hitarina be izay ny zava-nisy zava-misy nataonao fa izany menatra olona fa manandray sady pampirafy mimpamono olona tsy raha raiko tsony zay lasai lahy eo letsy ny mahazo ako azy ty efa mahavaky ny lohako izay fa lasa koa afa-tsy Patrika otry fidina koa ty mahazo anao mandrera tena miazaka azy akoatran'io ka jery any ety ianao mikoa akoatran'iny ary eo aloha bezo ary ndao sady mandeha any sao dia tara eto ndao asy fa maninona ho ianao miazaka azy akoatran'io mitsenanao ako za tsy tianao fa tsy tiako ahoana moa mba gaga fotsiny afa tsy mpanaotra zao ianao ka misy vaovao lazaiko an'lagy fa vaovao inona ary mirana dia hosanatria ve ka vaovao ratsy fa ahoana ny fahitaonao anahy
tsy haiko. Paozin'olona ilaza vaovao ratsy. Fa maninona nefa raha tonga dia lazainy mba lazao moa e. Ka zao ary meno andria bevoka maninona tsara ry mirana. Averena eto ampotsofoka eto mihitsy nefa tiako enona tsara. bevoka ho aza ahoana faly ianao. Aiza volanitra ka tsy takatra. Faly tena faly ary mirana. Dia efa fantatry dadanao ve zany? Vao tsika roa rery no mahafantatra an'izany loatra eto. Ay kosa sady dada ary lasa vao maraina be any ambadiko. Misy zavatra tsy maintsy atao maika hono ihany. zany ve? Ie, tsy maintsy mitady hevitra kosa aloha fa tsy vita tsony le atao rery. Tena efa saiko tsy marainako ny andro noho nyreny zavanseho aly reniko. Mirana tolozanao valiana be fotsiny. Ahoana zany ny ataontsika amin'izany? Tsy maintsy hoe aroso indray ne zany rahantsika. Inona moa mamaiky ka tianao mitondra voaka ka inona ndraiko? Tsy tiako raha kibe nentinao eny ambony alitara rehefa mariazitsika. So mantsy lazain'olona fa tsy fitiavana fa atery fotsiny anambadiako anaoko. Ianao ty koa mba mahita tenenina. Ka marina ny eo azy zany. Mety zao dia vanta vao vita fotsiny fanadinako eny akatso amin'ny herinandro dia atao ny fisehoana sy voadiondry. Eo koa tsika manapaka ny daty anaovana amin'ny mariazy avy eo. Ka ahoana? Mety aminao zany? Tiako ngety malalako ty zay tapako aky dia mety amiko daholo na hitsoka tsy andray andraikitra amin'io zazy io aza. Andray kosa dia ho vitanao ve zany? Ko raha tsy adala ako. Aiza indray anao ahita tovovavy mirana mahamirana isan'andro ohatranao ka. Za mety efa misy mampitiako kosa angambany amin'ny informatique ihany koa. Izany mahita ingénieur ave moa dia tsy ho be mpitsiriritra aminao ka. Rehefa miaraka amiko aty akatso aty fotsiny mody makatsy makazo rehefa ny alavitra any nefa pasipaso to. Tsisy an'izany aky ny andry ihany ny tiako. Tsy misy akoatr'izay. Iny any ny busina akatso. Ao ndry eto alohako eto misisika so voadonan'ny olona eo ka. Aingana ho ah. Tena tsy naposika izao zava-misy izao Zaho vao tena mino ny tenindra zay fa tezitra tamiko izy roa. Ny Fanahy moa zany satria efa samy maty daholo na kilona na milanto. Le hoe hitalao sy hifona amin'ny maty nefa toa tsy ho vitako ka. Ataoko ahoana ny ianao an'izany? Nefa ve aho dia hiaritra fijaliana ho tongavany avelony zareo isak'alina izao. Manirikiry aho koa izany fiainako izany ka. Voa nataoko ihany aty ny farany. Finona koa nefa nafaty amin'ny milanto Nafaty any ty ny ho fantatra. Andriamanitra milanto. Fa maninao amin'ny sezarinao ianao. Ka tsy te hipetraka eo amin'ny defansony fa efa voatokana ho an'ny koloina eo Mandehana renao mivoaka fiarako ry milanto efa maty ianao. Maty tokoa ny vatako ry randria tsy toerino. Fa ny Fanahy kosa hiara-dalana aminao hatrany raha mbola velona koa ianao. Tsy Tsy tianao tsony ary na ny mahita anao aza marikori koa. Fa na zany aza tsy maintsy vitako ny valifaty. Valifaty? Valifaty. Valifaty ahoana? Tianao sahady nga fa noho ny avy aminao no mahatonga ho faty. Tsisy hidirako izany ry milanto Lehilahy izany na raha ianao. Fa manina fialanao ohatr'izany Vao satatra mavarano iny indray matoa. Tsy Manetsa be mbola ho avy. Oaka ry milanto mifona aminao
nisy tsy nentina ataoko taminao. Mifona Eno a? efa tary manomboka izao fa tsy mandray fonan'izany ny lanitra. Miaina solony miaina rangaty a. Ka tsy zany eo any namono anao ry milanto e. Ekeko hoe tsy ianao e. Ary raha tianao fantatra dia namono tena koa a. Ay, dia inona nidirako amin'izany ka adalanao ny ianao. Andray, adalako tokoa. Adalako ny lalànanao. Adalako ny nanolotra ny fitiavako manontolo anao. Adalako. Eno a? Adalanao ny ianao e. Adalako ny hananjanaka taminao. Mbola adalako ny nahatonga ho rahavaviko noho ny tsy namakafakako ny mombanao. Izay lahatra matim-bavy tsy fana. Rahavavinao ve koloina? Sady rahavavy a. Kay, aza fialahana intsony moa ahy e. Mamerina mifonako taminao sy koloina. Mifona moa e. Mifona ry milanto. Mbola very korena sofina rehetra. Tsy mandray fonanao a. Mifona ho ah. Kay, tena nanjavona izy marina. Mamay veibe koa ny tarehako ny fialahany teo. Kay, sady tsy afana nohatra akory. Sady tsy tafahetsika mihitsy raha tsy lasa izy. Kay, firy aloha izao e. Tena efa 10 alina marina. Aleo velomina fiara dia miala eto igny ana so mbola hiverina eto indray iny ka. Mahita tory mihitsy koa zany nefa ny andro ity efa mirombe 10 alina mahery kely. Patrika koa amin'izany merotra dia merotra tsy nefa any amin'ny lanitra fafito. Mirana! 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 Fa za ve manifomiratra sa misy vehivavy miantso ny anarako izany? Sady amin'izay indray mandrivotra mangatsiaka be ato an-trano izany. Tapaka ny jiro. Fa ahoana koa ary izao e. Fa izy izany. Patrika! Patrika hoa! Mahafoazana be koa Patrika ka. Tsy namana mihitsy ny efa tranga-javatra ohatr'izao no nitondrako azy atory aty. Patrika! Mivoaza fa misy olona tafiditra angato an-trano e. Atao tsy taitraka izy. Sady tsy aleo ve izy atao fareraka e. Amin'izay afaka miresaka tsasika. Fa iza ho azy zany. Dia resaka inona koa? Sao azy dia mba diso adresy ianao ty. Diso adresy? Anatria? Trano namako ve dia tsy tadidiko e. Sady tsy vita namako fa rahavaviko namana mpandefa ny foko. Andriamanitra! Fakoloana ve ianao? Matoto! Ay, fesatry ihany a. Iny izy fa mipotra veo ambaravarana masina. Maika koa ny nandrivotra be ato anatiny ato. Tena koloana. Nakia. Fona fa tsy netiny nataoko tamin'ity. Dia Sandry vermelana. Sandry. Koloana.
efa hoe mifona ho aza tsy fidiny anangy ireny aza mpitahorin-dry ohatr'izao moky iza hatramin'ny indray moa dry matahotra indray aiza izy raha fifampitahoatra izany aza mpitsaliana moky iza mengavy andria ndana mandeha any amin'ny tontolo misy andria any sady zazy patrika koa inge fa hivady tsy araka amin'ny dadandry izany tsony koa tara loatra ny fanapa-kevitra indrina dady tia fandrinona indray ho fahavaloko voaloha ka matatesaka ivany sady ely mararika izany mifona fa tsy anao tsony zay tsony ve dia tena sady mbola ay zany drana kinonanazy fanapy mirana oe mirana fa maninona ianao maizina be ko ato izany fa maninona ary mimpiamirana koa ny jiro ndraso loha ariatro ka zay ary aleo tairina amin'izay aloha izy vao amin'ny 12 sasany ka izao mirana otry finina koa ary nahazo amin'ny mirana vetivety teo na eno azy ny kika dia zao izy toran'izao fa maninona ary ianao mirana aleo aloha kosikosehako ka ary aiza koa moa ny nametrahany an'ilay ranomanitra an'iny ty misy afikasika kosa ka aleo ampirofona fofombanja dia taitra avy eo zay ka iny fa taitra kosa teny efa natahotra marina finnina ary nahazo any dada avy any amin'ny alehany avy any voaniditra ny trano izy tsy nitentsy ny volana fa tonga dia namonjy ny efitrano sady ohatra ny malokendrika be izany ny fahitako azy teo za koa no adalako vo maika manampitrotraka ny alahelony amin'izao mahazo azy zao hitako tena sahiran-tsaina mafy mihitsy izy sery dada malaly mifona aminao fa tena tsy nety reny nataoko ireny otry finina izany ao any efitrano ny dady izany fa aleo jereko aingana maizina be ko ato izany fa aleo mpiana jiro dada torana eo amin'ny zoron-drindrina eo indray dada fa inona ho any nahazo anao alina ry dada alezy ritovo tsisy idiralahy zany aleo ny olako hovako rery ory dada inony indro alina ny ianao izay nanao ohatra ireny fa misy inona ho aho sao dia mba maninona any ianao lahy ka tsy alina ho aho zany fa olon-dehibe mahalala amin'ny mahazo ahy ka aleo zakaiko rery ny anahy tsy te hiady-hevitra aminao ary dada fa fanampiana nomeko anao amin'ny maharaiko anao lazao ary raha misy olana fa ela ve sarotra teneniny efa hoe tsisy ho ary aleo koa andefa tary eny ariko ianao ihany io na zany aza takotakomy ihany ty tareny voaramena be ohatra ny nisy namelaka ty raha tsy te homenatr'olona any am-piasana any
fa lasa iza vao maraina koa ary mirana. Tena tsy hita akory ny alany marina. Sa lasa mividy sakafo maraina? Dia inona marina za moa no natahorany alina raha izany ka? Raha ohatra hoe matanjaka afaka mividy sakafo izany izy. Sa ve mety noho izy lehibe voky e? Tsy nety ny teny izay nahazo azy mantsy izy fa nilaza te hatory fotsiny dia izay. Natory rengoka be avy eo. Sery malala e. Tena efa teo eo anilanao foana zany. Mba tonga aloha tsy taky ny mahazatra kosa bainina koa. Zay nahazo azy tany. Manao ahoana ianao? Manao mirana. Midira fa inona ary ty mihazo azy fotsiny ty? Finon izany zavatra maika hitsoinao azy andro vao maraina ka? Mila vola? Reny raiso. Tsy mila mivola avy any aminao tsony azy angatya. Tazony ihany ny volanao. Niatra amin'izay ary nanenenana. Ohatray. Fino ty mahazo anao e. Dia nanenenana ahoana koa? Sa tezitra tamin'ilay tsy nakanesako tany aminao fakomaly? Tena mialatsiny eky fa mbola nisy olana kely za. Zao no lazaiko anao ry dadandria. Aleo hijanona hatreo amin'izay ny amintsika. Hanambady ka tsy mila anao tsony. Otry, fa inona mampime anao amin'izany? Lasa dala. Hanambady ary ianao dia inona mbola niantsoinao ahy ihany e? Sady manamaivana ny olana efa mahazo akoho ane izany. Kosa. Zany noho izy. Zara koa aza rymirana afaka madiodio aminao a. Eny ary. Ary inona mbola hijanonanao eo e? Sa miandry tsodrano? Mahorena tokantrano sambatra dia ho ambian-jaza lahy sy ho ambian-jaza vavy raha matoa kely io. Ary lasa amin'izay koa e. Ohatray. Ary inona ihany koa mbola mampitongizina anao eo fa tsy lasa mandeha any amin'izay ho a? Tsy maintsy ho lazaiko anao ihany nasaiko afeniko ary. Ny amin'inona? Tonga an'seho tamiko koloana alina. Tsy haiko raha izy koa ilay taminy ianao tsy tonga tany iny fa tena tezitra be amiko mihitsy izy noho ny ferahantsika. Dia inona nefa nidirako amin'izany ka? Ka vahaolana ny ilaiko aminao e. Inona ny tokony ataoko fa tsy taitra akory ty ianao? Tsisy tokony mahataitra atsony izany ry mirana. Ny ianao aza nge mba koloana fotsiny e. Fa ny ahy izy roa vavy mihitsy ny tonga mamangy ahy isan-kalina. Maninona tsara? Eny e. Efa anseho taminao koa izany izy. Eno a. Dia iza ilay raika? Fa tsy hitanao anga io amin'ny tarehako misy dia tanana io. Hitako ka. Ny fialan-koloana sy milanto tsy nanana ny antra mihitsy ange zaho omaly e. Loza izany marina. Ary nilaza tamiko ihany koa izy fa mafy isan-kalina hono ny sazy ampiariny amiko sy izany vehivavy mpiatsara velatsy izany. Ahoana? Eno a. Za nge izany lazainy izany e. Ka tsy haiko ry mirana. Ary samy koa mamany olany amin'izay e. Aleo misaraka tsy misy maratra dia izay. Dia lasa amin'izay koa ianao mivoaka amin'ny fiarako ka. Azy aza tositosika ohatr' izao moa ahy e. Vehivavy mandreraka mahabe olana tsy. Manahoana tompoko? Inona no azoko anampinanao izay ry tovolahy? Ary mitraka kely ho ianao? Ohatry ny endrika tsy vaovao amiko mantsy ianao izany koa. Ka fahatsiaroko. Tsy ianao ilay zanak'i Randre tsy toerina?
fa ahoana nafantaranao any efa zaro mbola tsy taty akory. Zasiana resaka momba an'izany fa ny zava-dehibe zao dia ny fahatongavanao eto ampoko. Fa zava-dehibe ahoana tompoko fa tsy azoko. Tsy aka fanampiana amin'ny mahazo andrainao kory ny hatongavanao eto. Ie, zany mihitsy. Nisy fotoana mantsy izay mianaka ny resaka dia natona ny anaranao izy na dia nieritreritra aza fa hoe tsy henoko. Ny teny moramora mantsy izy tamin'izay fa hoe ianao koa nisan'ny mahafantatra amin'ny mahazo azy. Tsy ambaratelo nafaty ankolona koa. Marina izany le kely fa mahagaga fotsiny hoe taiza izany no nafantarana ny misy aka. Tsy izany mantsy fa nakaty dada maly dia narahako e. Efa saika hiditra tato mihitsy izy dia nihemitra indray. Tsy haiko hoe inona loatra ny antony. Raha azoko tsara izany dia nanontany manodidina le kely. Eny tompoko. Eny mafy izany fitiavandray izany, indrindra moa raha misy mahazo ohatran'ny dadandry izao. Fa inona loatra re tompoko mahazo an'indray koa iny a. Afaka mba hitantaranao izay tokony ho fantatro ve za ahafahako manampy azy. Ka izao noho izy le kely raha ny momba ny dadandry aloha dia efa tsy misy hevitra tsony. Maninona tsara fa tsisy hevitra tsony ahoana. Ka izao miankina amin'ny fanahankoloana sy milany sisa no mety ho fahavelomana. Fa ny tena zava-doza dia ny mety ahazo anao koa. Tena tsy azoko. Fa ny azo ahoana moa. Mino fa efa fantatra tsara hoe nitondra ranon-koloina iny namono teny iny a. Ie, efa nitenen'ny dada kosa aloha ny amin'izay dia toy izany koa no nahazo amin'ny milanto e. Dia maty namono tena koa ve za amin'ny milanto izany. Fa inona nefa ny antony amin'ondry zareo teny e. Satria mpiravavy ry zareo. Rairay fa saingy samy hafa reny fotsiny. Zany ve? Vao samy nahafantatra nefa fa raha ihany ny lehilahy niarahana dia tsy izy izany fa ny rainao. Dia samy tsy nahazaka ny zava-nisy ry zareo dia namoy foy e. Ahoana tsara. Samy namono tena izany. Ny ray maty tamin'ny 7 oralina mahery ary ny ray kosa maty tamin'ny 12 oralina. Andriamanitra. Dia amin'izao mamangy andrainao amin'ireo oreo isan'andro ny fanahin'izy roa ka mampijaly azy mafy e. Loza izany marina. Izany kay mahatonga ny dada torana teo anjoron-drindrina tao an'efitrano ny alina. Anka. Dia inona re tompoko ny tokony ataoko amin'izany e. Inona ny afaka napiako andraiko fa mijaly mafy izy. Ka efa araka ny lazaiko tamin'ilay kely teo dia miankina amin'izy roa ihany ho zany. Tsy misy azontsika atao tsony ny aminy e. Fa mpihaino izao mila tandremana tsara. Soa ihany ianao fa tonga raha-potoana taty. Dada. Ahoana e? Mba azoka vetivety aloha e. Ao midira. Fiona ny lalà. Efa nanahoana dady zay? Efa salama? Fa marary nga moa fijery lahy ka. Fantatro tsara nge ny olana mahazo any dady. Inona ny lalà fa maika atory any e? Hijanona iandra ny dada ato ako. Le tiry tovo Za nga zazakely ny mila andrasana. Zazakely tokoa dady e. Fa raha iady amin'ny fanahy mila antsokoloana kosa dia inoko maromarina fa mila fanampiana amiko ianao. Tovo fino ty lazay lahy. Efa miteny anao anery dada hoe fantatro daholo ny olana mahazo anao e. Na hatrany fiarahanao sy mirana sakaiza amin'ny patrika iza tsy misy miafina amiko tsony. Tena mifona amin'ny lalesy ty. Ray maditra ry tovo menatra lahy. Ajanao io raha mason'ny dady io dia mana hery fa hiatrikady nge tsika izao e. Tsisy hidira lalesy zany aleo zakaiko reriny ianao fa efa vonona. Tsiry dada. Na faty anaraka azy ireo koa aza. Tsy avelako faty sy ady rery izany ianao raha mbola velona koa. Tsy lezy Efa vonona ny fanehatra amin'izy ireo koa ahy e. Ary iny ty zavatra hoety lahy anaty tavoahangy kely ty ry tovo. Fanafody fiarovana ho an'ny dady ty. Tisotro hoe fa mihery an'ny dady ny fisotroana azy.
fa inony ty le roa ao sotroy fotsiny zay ary makahina tsara amin'izay fa inony zavatra nampisotrolahy iny aza miteny tsonindry dada matory tsara amin'izay ary ao tafiako lamba tsara ianao fa za kosa hivonina iandriny amin'ny 7 vora mahery sy amin'ny 12 alina. ohatra fangahenao mbola tsy matory foana efa misivy sasany izao tsy mety mahita tory mihitsy azy Patrika efa miezako manakipomaso fa ary mba misakisany eto akaiky keto ary ao safosafoko ny lohanao dia mahita tory amin'izay Patrika nanafosafony lohako indray ty nydresy tory alohako masina amin'ny folo katroka mihitsy n'izao oay ary to ohatra misy mason'olona mivandravandra be nge io andalatsara io izany tena olona mihitsy io tapaka indray masina ny jiro Patrika mifoaza ho aho marina mafy Patrika raha hifohatra n'ilay omany indray mirana kely mamirana amin'ny Patrika marina koloina efa nisaraka kiza azy dadandria nina amindria fa tsy miaraka amintsony fa iza koza manokatra amin'ny varavarana izany faniditra dia iny koa le teo andalatsara fa be manantona mahagaga fa nijiro tapaka nefa ry zareo hitako tsara mihitsy rehefa ato tafavory miaraka ihany zany tsika teko telo miravavy ary maninona marina moa raha rena miaraka amintsika amin'izay ndanina re mandeha any fa matahotra aza manantona akory efa nisaraka tamin'ny dadandriany eo aza nisaraka eno Patrika kiny azondry fitahanany amin'izany fa tsy izay tsony zay mihitsy izy no azo ampiasaina amin'io zanabaratra ao ankibindrio fa tsy milanto izany mihitsy ny kiana izany efa ho andalatsara teo rehefa matotokoa izany izy mirana ary to variana mandinika fotsiny dri sa tsy matahotra tsony samy voafitaka angetsika raha izay miravavy dia ekeko fa nitendresanitry mirana ary reo mihitsy ny isany namitaka anay vola fa tsy fitiavana nyrahako tamin'reto Patrika angeny tena tiako na vola na fitiavana tsy mahova zavatra zany kala raha tsy tia tady tio tsara fa tsy nasindridika mihitsy ny fitarainako tamin'ireny fijaliako raha nahalala fa milanto raha vaviko ihany na profesan-drandria zay mihitsy ndrio mihitsy napresika na nalasaza mba tsy avo-patotra azy amiko kay monareo efa mpisakaza tsy vanydri dia amin'izay koa mbola fitahandria amin'io zazy io koa Patrika izay tena tiandria amin'ny fony manontolo fa inona mihitsy ny tena atao hoe fitiavana amin'irity fonazy reto tena tsy hanao tsony fa hanaja amin'ny Patrika amin'izay tsisy mifonafony izany ao fa zao aleo ataoko an'izao fa zao mihitsy ny sahazany ty reo mirana fa misinina oay fa izy nareo ary avelanareo vatiko avelao izy aza kendainy ohatran'io oay marina
Maninona koa ary azany? Tsy afaka mamonjy amin'ny mirana akory ah. Mirana ary tô nanjavona fa lasaiza nijanona koa le rivotra be teo marina ary aleo amin'izay amonjy amin'ny mirana ka. Mirana ho ah, mifoaza moky ah, mirana. Amrombe folo latsaka dimy zao mazava ho azy za mifakoloana sisa ny andrasako eto. Efa dila mantsy zay ny fotoana tokony natongavan'le milanto. Amrombe folo nakatroka zay ny laritovo misy manokatra amin'ny varavarana any ambany dia za fa misy miakatra koa ao amin'ny tohatra. Mino fa tena koloana mihitsy za matohatra misy rivotra fofofo be zany any ambadika ny varavarana any. Mitsoka miditra ato ary to tsy miditra kory fa maninona. Raso anatonako eo ambaravarana eo mihitsy. Vao miditra eo tonga dia tondrahako amin'ity ranon-javatra mandroaka azy meneny raha izay ity. Ohatra fa toa nijanona tamika le rivotra mifofofo be teo. Kentaye wai ohatra misy manakendany e dady zany e. Nefa tsisy olona kory ato. Tafapetraka mihitsy izy marina. Dia io indray fa mintsinditra milaza okenda. Zany nefa ty ohatra ny hoe misy mitazo zany ny tongotra matanako. Tsy afa mihetsika mihitsy sady latsaka le tavoangy menendra zay. Kolona kendawa fona aminao ah. Azabijaliana tsony ny raiko fa mifona ho azy ah. Kendaye tsy anaika mela azy ianao dia za solo ny toerany. Nisy me ataony hevitra ato dia amandanao koa. Zany hoe samy ato daholo zany izy roa vavy. Sa indray le rivotra mifofofo fa miverina. Esy milanto ah. Avelao ny raiko e. Kolona tsy mpamono olona ne ianao e. Tomtomany no mahery hoan-drainy a. Mbola aiza re zany. Mianatra amin'ny tsapatsapany ery tsy ianao a. Kolona ho ah. Tsy mpamono olona ne ho ah ianao e. Ndanareo mandeha any amin'izay toerana tokony isanao any e. Tsy efa ampy ve zay fampijaliana nataonareo andraiko nandritra ny 3 alina izay e. Ampy e. Io rainao io anefa tokony nampianatra ambon'olona e. Silamizany fanahako sy ny zavaviko raha tsy mijaly mandra-pahafatony koa io e. Mazava aminao ary ianao mianankendry manohy toy na ny valifatoko io koa mbola tsy maintsy ampanarahako azy. Vitako koa ny valifatoko amin'izay. Fa zany efa naninona anao e. Efa ho anevitra misy ianareo mianako milanto fa aleo izy mamaly anao e. Marary e. Sany koa fanamany dia. Ay sasany maizina be koa izy zany. Ay taitra anao. Fa izy ianao
Zavaty ny fitokoa fa samy renkelynao Samitsy. Matoto tsy faniny ianao ry kolona, tsy faninareo tadio fa miandry anareo ny afo be. Izany tsy faniny. asa matahotra ianao zanako fa miaraka makany daholo enetsika miasa Samitsy. Sady anio alina koa neny fotoana andehanantsika ake. Izay no andeha aloha dia miandry anareo any a. Tsy napoziko ianao mihitsy ny navitan'izao ry kolona. Tarihanao any amin'ny lalan-diso ny ravavinao. Mbola ihany ny vavanty. Ataovy izay ataonareo eo fa izany ny mariny. Tsy faninareo. Soa ihany dada fa tsy nanaiky nanambady anareo. Namotika ny fiainanareo fotsiny ny tanjony. azo teo kenday ko fa ty amin'izay koty nenitra zay tsy fanina Trovo trovo. Nendrazay fontseo dada fatorana tsy matsiaro tena. Dia misaotra betsaka anao ry nendrazay. Tsy naposika hoe ianao izay neveriko fa namepozina ka nahafaty amin'ny kolona no nahavita nanavitra. Tsy misy tokony isaoranao ny amin'izany ry dalandrio. Izay tokony nataoko ihany no nataoko. Ny tiako fantatra fotsiny dia mpamelon'olona sy mpanohatra an'ireo fanaratsy no nanondrany aty ambonin'ny tany fa tsy ho mpamono olona velively kory. Raha tadidinao tsara tamin'ny ianao naka fanafody fanalan-jaza tany amiko iny dia nomeko tokoa. Ny antony dia izao. Fa ahoana ry nendrazay a? Izao hoe efa tsinjoko mialoha fa tsy ahavitanao an'izany mihitsy tompoko vaviko loha iny e. Na izany aza fanafody mampatanjaka ny zaza iny nomeko iny raha sanatry tsy marina ny faminaniako. Ay ve indray ny tsy naposika nefa maninona izany izy nomenao fanafody mahafaty ka nahatonga azy namono tena raha izany. Ka izao hoe ny amin'indray tena tonga tany amiko tokoa izy nitady famonoan-tena aingana. Dia ahoana? Ka araka ny lazaiko taminao teo moa dia tsy mpamono olona izany ka tsy nahazo nininona taty amiko izy, tsy nahazo nininona tany amiko izy. Ary nandrara azy mafy ara no nataoko tsy hanao an'izany. Izany ve? Saingy diso fanantenana tanteraka taminao moa izy dia ny fanaraka izay saingy diso fanantenana taminao moa izy dia ny fanaraka izy mirava fa hiarandao ny tany. Amin'izay ianao mijaly araka ny eritreretiny. Izany ve? Dia vitandry zareo mihitsy mihitsy a. Ny tena loza tao aorian'izay nefa dia tsy nionona tamin'izay izy ireo fa nampiasa ny fanaratsy ny ampijaliana sy akananao koa. Voafetra tanaty alina efatra mialohan'ny nantrehana azy ireo amin'ny fasany ihany nefa ny fotoana ahafahany manao an'izany e. Araka ny bitsiky ny fanahy ato amiko no nalalako an'izany. Izany? Tena hafa rasamy olona ianao ty ry nendrazay a. Afaka mitafa amin'ny fanahy. Efantitra kanefa matanjaka sy manana hery mihoatra lavitra noho ny tanora 20 taona. Ary nidiranao tao an-trano leo omaly namonjy anay iny ve mba azonao tantaraina? Ampy izay ry dadandrio. Sady fantatra koa ty tovikely zanakao ka rehefa tena matsiaro tena izy dia ampisotoy azy reto. Tambavy reto dia anome hery ampiverina azy aingana. Izay fa lasa. Fanontaniana farany ry nendrazay a. Ahoana indray e.
Inona izany nahatonga anao niteny tamin'izaly tany aminao faran'iny hoe afaka 7 andro sy 7 alina miverina? Mba azoko fantarina koa ve? Avela koa nareo e. Efa milamina tsara zao nareo dia izao fotsiny a. Mahaiza mamindra misisa. Izay fa lasa. Ohatray. Fa tohatra ny nanidina izany ny fivoahany teo marina. Vetivety dia tsy hita. Ny varavarana fotsiny ny hitany sokatra dia izay. Atolotry ny infoculture mety ao anareo izao. Fanahy roa. Tantara nosoratan'ny Jean-Freddy Herzo na niariko. Ireto avy ireo nanomiana ny tantara. Rantovola, Sendrasina, Ravakantsanyon. Niaraka tamin'ny Alex, David ary niariko. Tompony andraikitra sy mpanatotosa. Alexa kely.